handeha irery ireo mpitondra tsy mahomby ireo hanao zay tiany atao amin'ny tanàna Antananarivo izay renivohitry ny Madagasikara. Faly miarabatrika jiaby naraka antsena ity vaovao malagasy ny raha politika no zaraitsika eto ary miamafahapana zao ny toetra raha amin'izao fotoana izao ty satria hitatsika ny fanasakasakana natao fitondram-pandrakana amin'ireo ho kandida be ny tanàna izay manana mahizy azy ary ho mety ho lany eo amin'ny toerana izay rotsahany ho be ny tanàna izay. Hitatsika zao reny vilim-paritany rehetrarehetra any Adigo, Toamasina, Toliara, Majunga rehetrarehetra tsy voatanisa izay amoronana dossier fa indrindra reny vohitsika kapitaly Antananarivo ka izany indrindra nahatonga ny solombavamboaka sy tena andrena solonaiky voafidy tao Toliara voalohany ary lehibe ny mpanohitra na ao amin'ny indantimera-pirenena zany na ivelany ary naneho hevitra izy fa hoe ny mpitondra mihitsy no mamboly korontana mba hahafahany mametraka PDS. Voaporofo zao fa noho ny tahotra no nanaovany antsonjay an'ny président Marc Ravalomanana eto Antananarivo. Hitatsika ihany koa Tony Perkins ao Toliara, Mera Jean-Luc Javoara ao Antsiranana. Tsy ho kivy ny mpanohitra fa tsy maintsy ho azontsika ny fandresena amin'ny fifidianana manaraka eo indrindra fa amin'ny vilim-paritany rehetra leo ny vahoaka ka atratra amin'ny fanapotenan'ny firenena ataon'ireo mpitondra tsy mahomby sy manao fanaparavahefana amin'izao fotoana izao ary efa leo izay manko ny vahoaka koa matahotra ny vahoaka reto handeha hidina dalambe satria hitatsika manko ireto mpitondra reto mampiasa ny mpitany filaminana mba hanao herim-pamoretana amin'ny vahoaka madinika izay tsy mitondra ninina fa misy tao hoe mitolona na mitaky ny zony amin'ny tsy fahombiazana ity ataon'ny fitondram-pandrakana amin'izao fotoana izao ity. Ndao ro jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny député solombavamboaka sy tena andrena solonaiky tao amin'ny télé Rahavavy Real TV zay. Iroso amin'ny fifidianana ny fanoherana ka nolotra kandida amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara toana ny vovonana firaisankina ho ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny irandriana solonyaiko androany tsy maintsy ho azo ny fanoherana ny tanàna Antananarivo ho izy ary tsy mahakivy ny antsozay atao amin'izy ireo amin'izao tsy ho atao sorona amin'ny fidinana an-dalambe intsony ihany koa ny vahoaka n'Antananarivo na izany aza no tanjon'izao fitondrana izao ho isy teny irandriana solonyaiko rahampitso moa no ampafatary ny vovonana firaisankina sy ny antoko dimy ny kandidan'izy ireo eto Antananarivo renivohitra ho ity filoha lefitra fa 7 eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Ny Tatrizaire hoentin'ny RTS Toliara. Voaporofo izao fa ny fitondrana no mitady korotana mba ahafahana mametraka filohan'ny délégation manokana tanàna amin'ireo komina renivohitra ka isan'izany Antananarivo ho ny filoha lefitra fa 7 sady filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny randriana solonyaiko androany manoloana ny fandavana ny firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana omaly. Voaporofo izao fa matahotra ny fitondrana ary voaporofo fa ny fitondrana mihitsiny no mitarika korontana manerana ny Madagasikara indrindra fa ny renivoho paritany rehetra eto Madagasikara mba ahafahany fitondrana mametsaka PDS. Io kany président Marc Ravalomanana kany Tony teto Toliara raha tsy teny koa aho fanagajana na fanameloana aponja any merany Dego zay fantatra fa candidat potentiel ary fifanametraka na tota taratasy filatsahana. Tsy azo avela andeha irery amin'ny fanapotehana n'Antananarivo intsony nefa izao fitondrana izao misy teny randriana solonyaiko. Tsy maintsy azo ny fitantanana ny tanànany Antananarivo renivohitry ny Madagasikara. Faharoa tsy azo avela handeha irery ireo mpitondra tsy mahomby ireo hanao zay tiany atao amin'ny tanàna Antananarivo izay renivohitry ny Madagasikara. Fahatelo tsy maintsy atsahatra amin'ny alalan'io fifidianana io ny fanapotehana ny renivohitry ny Madagasikara. Faefatra tsy kivy ny fanoherana fa vomaika mampitombo ny fahavononanay izao
fanapaira-pahefana izay ataon'ny fitondrana amin'ny fanoherana izao. Iroso amin'ny fifidianana araka izany ny antoko timma sy ny vovonana firaisan-kina ho isy teny Randrena Soloneko. Ho ampahafantarina rampitso io kandida atolotry ny tim io ho ity filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenne mera-pirenena ity. Tsy azo atao solona intsony ny vahoaka ny Antananarivo handeha eny an-dalambe satria izay indrindra no tanjony izao fitondrana izao mba hisiny korontana. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay fa hiroso amin'ny fifidianana ka rapitso no ampahafantarana ny anaran'ny kandida izay solo any président Marc Ravalomanana izay hatolotsy ho kandida ny fanoherana izay avy amin'ny antokon'ny tiako Madagasikara. Tsy avelanay ho verimaina ny finiavana sy ny fahavononany président Marc Ravalomanana hirotsaka ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitry Madagasikara. Efa leo an'izao fitondrana izao ny vahoaka ka tsy maintsy ho azo ny fanoherana araka izany ny renivohim-paritany rehetra eto Madagasikara ho isy teny Randrena Soloneko. Amafisina etona fa tsy maintsy ho azo ny fanoherana ny fitantanany Antananarivo sy ny renivohim-paritany rehetra eto Madagasikara satria fefa leo an'izao fitondrana izao ny vahoaka. Mitohatra amin'izao arivo izao moa ny fivoriana mikatodrano tarihan'ireo solombavamboaka tim eny amin'ny fobe toerany tim eny Belair. Araka ny toetra ara-politika zany manko dia nihona tamin'ny Ramatoa représentante spéciale du président de la commission de l'Union africaine manko Hon Alice Jokomokunda. Androany manko président Marc Ravalomanana nanazava ny toetra ara-politika tao aorian'ny fandavan'ny CENI ny filatsako fitiany ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy fiandreram-pirenena toy ny protocole ny SADC sy l'Union africaine. Ary nanambara ihany koa manko l'Union africaine fa tsy mifanaraka amin'ny protocole SADC ny fanerenan'ny tsy filatsahako fitianana ny filoha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fiona tamin'izany manko fa move tena hanaraka an'izany fitona fandrakana amin'izao fotoana izao ty zareo manko efa mirehareha fa hoe ho président na amin'ity taona 2025 ny SADC izay. Tsy dia hivalapatra ohatrika satria hitantsika amin'izao fotoana izao ty hoe iza mety ny hosolo ny filoha Marc Ravalomanana ho lasa kandida ben'ny tanàna satria rehefa mandaha rehefa hitantsika amin'izany ny fitona fandrakana amin'izao fotoana izao ty dia tsy maintsy mety hisy olo-kafa hosolo ny filoha dia olo Marc Ravalomanana zay. Vao mandeha zao ny anarany rehetrarehetra da ho jeretrika zany fanao-kevitra amin'ny réseaux sociaux sy rehetrarehetra izay. Etsy andany kosa nefa amin'izao fotoana izao ty dia naneho hevitra ihany koa avakandro Christian fa manana kandida ho ben'ny tanàna ny Mahajanga ry zareo ary tsy miaraka amin'ny firaisan-kina izay fa nandeha amin'ny projet teny. Fa mafao zao ny resaka fa ny député solombavamboaka avakandro zany dia miala ao anatin'ny firaisan-kina fa ny amin'izao fotoana izao teny kandida Rivo Rakotovao manko ny président teo aloha dia hilatsaka ho mera ao Majunga zay fa amin'ny alalan'ny firaisan-kina. Koa izay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika ndao ary ho jerentsika zany fanao-kevitra nataon'ny Rivo Rakotovao ary hitantsika ihany koa fanao-kevitra nataon'izay fa tsy maintsy hijoro ary mila azy ny vahoaka ny Mahajanga izay. Ary izay ihany koa no afaka anjarentsika eto tompolahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabonena manao zay na manao commentaire avaditsika matsaratsara zavatra izay makasitrika makately ny tompolahy sy tompoko vavy. Satria inona moa no anaovana zao rehetra zao dia miferitetana fa efa mirahina dia mafita tsaratsara toy mavita ao anatin'ny atao koa fifampitokisana fiarahany-entana tombotsoany Mahajanga fa mientarana zay rehetra ireo ho fampatsoana ny Mahajanga. Samy manana ny antoko politikany zahay mety samy manana ny hevitra tany loloha-tany fa rehefa niresaka zay nandritry ny herinandro avelomena resaka ny mpanapa-kevitra tany Antananarivo amin'ny politika atao hoe ny démarche stratégique hitondrana ny hiatrehan'ny fanoherana ny fifidianana dia nanapa-kevitra zay taty Mahajanga ny rahina ary nanokatra varavarana amin'ireo lava satria tazanareo conseiller
misetsiko izy any fa misy miasa tazanareo ao a fa tsy voatery le anankidimy fotsiny tao fa misy andreo olona hafa natolotry ny ataoko hoe fiarahamoniny firenena ny fikambanana ara-drazana ny fikambanana ara-pinono satria zany rehetra zany ny hery velona anday atsika any amin'ny fampandrosoana fametanana atsika ho fampandrosoana amizao zay ampy zay ataoko miady ho tany-tandalana za raha ny fiainako manokana tamin'ny mba nahazoako fahefana dia anisan'ny ady tamin'izany maro zany ny olona nilefa tanatin'ny SVM ohatra nenay nyteneniko tsy matato korana zany hoe tsika rehefa mana fahefanana atsika io fa zay ny ady tamin'izany hoe raha tsika tsy mampanjaka ny fanarahan-dalàna dia hopotika ny firenentsika zay valiteny voalohany tsy miangatra ary ve zany zao ny iza ihany no gadraina dia izany tsy ho gadraina raha meloka izy dia gadraina zay naka zay fa azo atao fitaovana anenjehana ny olona tsy mitovy hevitra aminao ny fitsarana fa manapotika ny firenentsika zany tsy lasa tsy matokony ny fanjakana intsony ny vahoaka zay le hotratra ny farany am'izay dia lasa revanche politique hitanareo tamin'ny président Erajoro mampianina ny tantana crise be tsika 2009 fa 2014 fa tsy nanagadra olona mitsirarina zany no mihevitra tsy mitovy ny Erajoro mampianina zay ny anay nijoroanay zay tsy miaro ny olona niopefy amin'ny lalàna fa hitatsika azo tsara le fanontanianao mandeha milany fa candidat izy dia ataonao nykererehetra ty mazava be zany misy am'ireo ny reo olona reo ataoko hoe za tsy miteny hoe tratra flagrant délit fa mazava be nasolona tsy misy dia zao izy député dia jerena fotsiny eo misy aminazy ireo ny tratranao abus de pouvoir name autorisation namoaka azo tany amin'ny faritra ambatona zakatany jerena fotsiny zany jerefo tsara DG Bianco tamin'izy iala nanao conférence de presse izy niteny hoe maro be ozy izy dossier tato aminay tato efa instruit satria ny Bianco tsy pitsara fa mpanao enquête fa gaga ihany zay fa tsisy mivoaka mihitsy ny akabiazany ary le tsy mivoaka le olona fandrairay amin'ny fitondrana zany olona zany fa izy fa za zany nitandreny azy blako ty efa hiboaka vo miteny an'izany fa nao raha ngozay to 50 tsy miteny hoe tsy mety ane raha zany mbola niteny koa ministra sasasandrendra fa niboaka hoe dia misy mena ambany mena non farany amaniko an'izay za zay anisan'ny tena olona miady mihitsy marary jerinaka hoe karakory ma firenentsika ty rehefa meno olona ny fitsarana fireny mandeha miteny hoe atao akory ma fa zay mena ambany mena zareo balance ny fitsarana iny tsy azo atao mitsinginana l'indépendance ny pouvoir judiciaire zay ny fototra lehibe ny république fa raha vo io mitonginana balance io lasa misy kakay le olo